Ny farana ny sabata ary everiko fa nandray hery avy amin'Andriamanitra ianao tao anatin'izay andro masin'i Jehovah izay. Andiny herinandro vaovao isika ary tsy ho ela dia hiatrika ireo adidy aman'andraikitra. Aza mametraka ahihana tebotebo satria Andriamanitra no hiaraka aminao. Eno ity teny izay ampitainy aminao ity mba ho hery hoentinao hamakivaky ny herinandro vaovao. Isaia 5:12. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana avelona omby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra any an-tsaha te-hitanana ho anareo. Izany ry hava-malala no ampanantenan'Andriamanitra anao, na ny zava-maniry na ny zava-boary ara dia ho tahian'Andriamanitra hitantana sy homana ny fiainanao. Ho tahiana ny androm-piainanao ary ho tahiana koa ny herinandronao. Andeha hivavaka isika hatateraka izany eo amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Andriamanitra mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao izahay. Koa raha makivaky herinandro vaovao dia manantena ny tananao. Tanteraka aminay tokoa ny izany teny izany. Ka ireo zava-manodidina anay dia ho tohana sy ho andro ho an'ny fiainanay. Hanohana anay amin'izay rehetra atao mba ahatonga anay hifaly hiaraka aminao mandrakariva. Miteza ary tantanany ankonanay tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.